Sotran'Andriamanitra indray isika ry havana malala raha mbola afaka indray fanerasera amin'ny alalana izao havatra izao. Taorianan'ireny fotoana izay fahatsiarovana angamba raha ny marina ny andron'ny Pasika ireny dia omen'Andriamanitra fotoana indray isika mbola ahafahana manao ny hafatra izay efa napetraka tamintsika hatramin'izay. Koa dia hivavaka isika aloha melohany andrenesantsika izany hafatra izany. Raha izao Andriamanitra rainay izay any an-danitro, sotranao izay raha mbola nomenao fotoana indray ankehitriny. Izara ny teninao ho an'ny olona rehetra ary sotranao koa raha mbola afaka mandray izany teny izany ny olona Tompo amin'izao vaninandro izao. Sokafo ny fon'ny olona rehetra Tompo izay meno sy manaraka izao fotoana izao. Araka ny vavaka izay ataoko foana aminao dia ampahirato ny masom-panahiny mba ahitany ny fiainany eo anatrehany ny teninao re Tompo, mba anitsiny ny dieny, mba hanamboarany tsara ihany koa ny finoana ao anatiny. Sokafo ny fon'ny olona rehetra, ampio izy eo ampandrenesina ny teny Tompo. Ary dia mivavaka ho anao koa Tompo an'ny tenako mba ho fenonao ny fanahy masinao re Tompo, ary mba apetraka ho eto ambavako ny teny izay tena tianao ambara ho an'ny olona rehetra, tahaka ny teninao amin'ny fahefana sy ny hery. Zany indrindra no andrasako aminao re Tompo, mba hakasika fon'olona maro izao hafatra izao. Amin'ny anaranao re Jesosy Kristy Tompo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Eny ary araka nambarako teo hoe nandalo izany fotoana fahatsiarovana ny Pasika izany isika. Ary tsy tamin'ity taona ity ihany fa saika isa-taona tsika mandalo izany fotoana izany. Ary indraindray ohatran'ny dia tena manentanentana ny fo, mamelombelona ny fanahy ihany koa ny fotoana, satria ny teny rehetra izay mandalo moa amin'izany sy mety misy sarimihetsika ihany koa mampatsiahy ilay famonjena, ilay fitiavana lehibe natolotra Andriamanitra ho asy ho anao, mba atonga anao andova ilay mandrakizay ary hiala amin'ny fahatezerana sy ny fitsarana ihany koa. Vaninandro lehibe zany eo amin'ny tantaran'ny fiainana kristianina. Fa androany tiako kosa ianao ity hafatra ity, rehefa nambara taminao zany, rehefa nitsaintsaininao zany, rehefa namerimerina taminao zany, ahoana kosa ny hoanehoanany zany eo amin'ny fiainana andavanandro. Satria zany no tena zava-dehibe. Raha marina ny lohatenin'ity hafatra ity dia hoe ny fanehoana ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty eo amin'ny fiainana andavanandro. Mila aseho zany, mila hambaran'ny olona ihany koa zany, satria izao tontolo izao dia mila n'izany. Ary izao ny ten'Andriamanitra tamin'i Jesosy, tahaka na ny raha nyray aho izy no anyrahako anareo koa. Ny ran'Andriamanitra io Jesosy io ampiseho ny Mandriamanitra ilay Andriamanitra azy tetehany-zao ity. Androany ary havana dia mba izara aminao ary hitarika anao ny tena ari-pahasoavana zany hoe fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany, raha voaray anao tsara. Araka ny nambarako teo hoe ambarako foana zay zavatra ambarako aminao ito dia zavatra hitany masoko, zavatra tsapako, zavatra nydrenesiko. No zany zaraiko aminao zany. Ka raha mba nitehirizin'Andriamanitra ihany aho dia mino aho fa afaka mitehiry anao koa Andriamanitra, indrindra amin'izao vaninandro faraparatra zao. Mbara foana re havana fa miasarotra ny lalana akaiky ny Tompo, akaiky ilay ora farany. Ary eo indrindra no tena tiako hampahirizana atsika, mba hahatonga atsika tena hoe atsapa hoe velona io Jesosy io, nitsangana tamin'ny maty io, fa ahoana no anehoana azy. Le avako malala, rehefa nitsangana tamin'ny maty io Jesosy io dia nisy fanomezana anak'orongeza be natolony. Raha otadidinareo tsara mihitsy, rehefa nitsangana izy niona tamin'ny mpianatra izy tamin'ny efitra anankiray, dia niteny Tompo Jesosy tamin'izany raha vao nitsangana tamin'ny maty izy, ary io le fanomezana goavana ngeza be anankiray, fiadanana ho anareo. Nanolotra fiadanana izy ho an'ny mpianatra, ary so an'ny mpianatra ihany fa ho an'ny olona rehetra zay tena hoe mino
miasa mpamonjena ho an'ny olona rehetra zay manaiky fa io Jesosy io dia nitondra famonjena ho an'ity zao tontolo zao ity ary hitarika ny olona handova lay mandrak'izay fanomezana anankiray goavana anatolony ny fiadanako ho anareo fiadanana ho anareo naveriny foana io fa iresaka aminao a rehefa avy eo fa ino ny fiadanao ary ahoana ny fomba zahoanana io dia zao no nambarany a lay digana faharoa fanomezana faharoa ao amin'ny filazantsara ny jaona toko faharoapolo fakena tsara rehefa nyteny izy raiso ny fanahy teo izy zany a dia nanolotra ny fanahy raha mbola analintsika dia teo izy dia nanolotra ny fanahy masina teo izy nanolotra ny fanahiny ho an'ny mpianatra hoentiny rety mpianatra reto amin'izay mamakivaky izao tontolo zao raiso ny fanahy raha ohatra zany ka dinina tsara io tenin'Andriamanitra io a nandritry ny telo taona sy tapany zany rety mpianatra tsy mbola nandray ny fanahy tsy mbola nandray ny fanahy masina fa nino an Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra izy nino izy no miasa zay mahagaga nataon'ny tompo fa le fanahy mbola sy tafiditra tao aminy ary zany indrindra ny zavatra lehibe ravana tian'Andriamanitra tolotra amintsika nanomboka teo amin'izay mpianatra raha manaraka tsara ny tantara sika nanomboka teo Petera vao nandray ny fanahy masina nafanafo mihitsy Petera tao anatiny telo taona sy tapany niaraka tamin'i Jesosy a fa raha manaraka tsara sika toetrany Petera fa tsy ampy hoentina mampiseho eto anivony ty zao to zao ty lay fiarahana tamin'ny tompo fa rehefa tonga ny fotoan-tsarotra nandany tompo intelo izy ary zay a no tiako taritana ny saintsika somary landalina zava-panahy mihitsy ty oresahako aminao androany aty a mba hatonga anao hiaina am'izany ary ho aseho amin'ny olona ho hitan'ny olona mihitsy fanehoana ho hitsangana mariny io Jesosy io mbola ambarako ihany koa fa nandritry n'ilay fotoana zay ny raha ny tompo tety ambonin'ny tany zany na ny mpianatra rehetrarehetra na Petera dia mpanarady an Jesosy izy ireo averiko sara eo zany afa mihitsy ny fotoana zay ny raha ny tompo tamin'ny mpianatra nandritrin'ireo telo sy taona sy tapan'ireo miaraka amin'ny foana manatona azy rehefa misatra manahirana dia mijery azy foana mpanarady ary zany ny zavatra mbola be amin'izao manandrotsika zao mbola apetraka foana koa moa any amin'ny toerana misy atsika na ny fiangonana le hoe isika mpanarady an Jesosy raha mbola izay teny aloako ny vavantsika mbola Petera voalohany isika liavana tao anatin'ilay telo taona sy tapany Petera voalohany isika ary zany no mahatonga ny kristianina be dehibe amin'izao fotoana antsika zao liavana tsy mataty mihitsy ny joro tsy manam-pahasahiana ijoro tsy manana mihitsy hoe eny ampafantatra ny olona lay tena fahamarinana fetsiketsehana ity avelany dia mety misy fanambarana dia mety misy fa tsy ampy zany Petera nge dia niteny misy ianao ny zanak'Andriamanitra resy lahatraka izy nino izy fa tsy ampy le hoe mpanarady azy fa teo amin'izay Petera vao raiso ny fanahy zay natolotra Jesosy amin'izay zavatra rogo eo ka ho anagabe fa androana dia resaka aminao mihitsy ny tena zavatra anankiray voalohany indrindra zany a mba alohany mihitsy partana sy anaovany azy dia tsy maintsy nomena ny mpianatra ny fanahy ary io liavana ny tena zava-dehibea ndrindray izy ohatra ny amahivanitsika fotsiny amin'ny hoe efa naray fanahy masina efa naray fa raha tena mandinika marina mihitsy sika liavana io ny fanalahidin'ny fiadanana tsy misy olona manam-piadanana zay natolotra Jesosy raha tsy nandray lay fanahy raha ny marina dia hoe nandray ny fanahiny Jesosy izy raiso ny fanahy any amin'ny Romanina toko fahavalony andinin'ny fahasivy zao navarana raha misy tsy manana ny fanahiny Kristy Jesosy dia tsy anazy izy namafisiny tsara io a ny dikan'izany tsy ny finoana fotsiny tsy ampy zany ary manomboka androany tsy tokony mpanaradian Jesosy ny olona tena mino fanitsangana tamin'ny maty Jesosy fa olona miaraka aminy amin'izay a miompana aminy raiso ny fanahy raha tsy tonga ao anatinao le Jesosy fanahy tsy azonao ny fiadanana tsy afaka mandray fiadanana ianao zay amarany ten'Andriamanitra io raha tsy ray Jesosy fanahy miditra ao anaty ary io riavana no vanano keza be indrindra rehefa vitan'i Jesosy ny famonjena niakatra ao any anaty izy
tsy ilay Jesosy tadiavina intsony hoe ary izy de andano mandeha ho any fa ilay Jesosy tonga foana amin'ny fotoana rehetra amin'ny alalan'ny fanahany na ny tokantrano na iny mosambo kely nataiza tonga foana ny tompo ary io ry havana ny tena tian'Andriamanitra omena atsika amin'ity fahatsiarovana nandalo ty fahatsiarovana ny pasika ty misy fanomezana anakoro ngeza be resahako aminao ny tena mazava-dehibe izy io matsy fa ny tena sarobidy indrindra de io hoe raiso ny fanahy fa kio nge filazany tsara ny Jonhs toko faharoapolo hoe titanareo tsara izy nanomboka teo am'izay niova am'izay na ny te-panahy niova am'izay na ny toetsainy Petera niova am'izay ny tena mpanompon'Andriamanitra ny Petera de aro tsara ngena sain'ny apôstôly rehefa aveo fa niova mihitsy izy nanana fahasahina mihitsy izy ampisehonle hoe iza marina moa Jesosy ary veriny foana matetika hoe Jesosy zay nitsangana tamin'ny maty no ambarako aminareo na hitanareo zava-magaga hitanareo ary ifanahin'ny Petera io ifanahin'ny Jesosy tao amin'ny Petera io rehefa miaraka amin'ny olona ka voarainy olona de mahita zava-magaga isan'andro ny fiainany isan'andro isa minitra sy demona ary io ny tian'Andriamanitra ho aseho itonivony ty zao ty tsy tenenina fotsiny mandrakareo mampisika de miteny hoe tsangana tamin'ny maty Jesosy nandrisy izy tsiko tokony mpanesy tsiko zao tsy misy maratsy izany fa mila aseho hitan'ny olona za ry havana rehefa tena nandinika mihitsy hitantaran'reto mpianatra reto de nandray io ary io any zavatra anankiray lehibe tiako resahana aminao fa aveo koa rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo de niona tamin'ny mpianatra tsy nino misy Tomasy misy olona ngera mana tsy mino nandritry ny 7 andro misy dikany naseho mihitsy ho hitan'ny olona ho hitapoko fa velony io Jesosy io tsy indray mandeha 7 andro ary tamin'ny fomba rehetrarehetra ary misy olona maro mihitsy nahita azy ho porofona marina fa tena nitsangana izy be dia be moatsy tamin'ny revitondrenana moa de lazao fa nisy nangalatra ny fatiny zany olona rehefa tsy militra zany olona rehefa tena manenjy hoe nangalarana ny mpianatra fa 7 andro no porofon'Andriamanitra misy fa velona izy ary misehoany olona marobe tao anatiny zany Tomasy tsy mino mihitsy ao izy raha tsy mahita ary misy antony lehibe tiako inina ry havana mba hojerinao tsara ho tantaran'ireo mpianatra fa nanino ny Tomasy koa napitraka teo tsy nino izy na de nandray ny sofiny tsy hainy namoaka an'izany na de nandray ny sofiny fa tsy maintsy mila mahita azy mihitsy aho atehako ny tanako eo amin'ny lany voany ary tehako ny tanana tahako eo amin'ny tanana zay aho vao mino ry havana malala rehefa nandinika ty baiboly ty mandinika sy jery akaiky de akaiky efa tamy vao nanahiny tompo de anisany toroteny anankiray mpanompon'Andriamanitra anankiray zay mbola any moa izy zao antitra be izy nagaga io teny io ny toreny toetran'ny Tomasy be de be o izy mieritreritra fa raha tsy ny toetran'ny Tomasy satria tsy nino raha tsy nahita fa nazavainy tsara ary tena marina satria nanomboka teo koa aho de narahako tsara le torolalina zay omeny ary rehefa tena nandinika ihany ty ten'Andriamanitra ty de zay no manamarina lay teny ny apôstôly Jonhs ao amin'ny epistily Jonhs voalohany toko voalohany zay hitanay zay renay zay tsapanay no ambaranay de amin'ny teny fiainana lasa fiainana am'izay ny teny ireo zavatra ny miaraka tao anatiny zany alavana fa nambarako ihany izy ty fa somary alefa kely foana tao anatiny 7 taona liavana nanao Tomasy mihitsy tena Tomasy vakioko ty ten'Andriamanitra ty de nampiarako aleo za mihitsy ny tena mahita ny fahamarino fa be dia be mpitolo tamin'izany aleo tsapako misy fa mariny ty ten'Andriamanitra ty eo amin'ny lafiny rehetra fanasitranana fa mana devoly mifahagagana teo amin'ny fiainana andavanandro na tena ny tsapaiko mihitsy fa tena hoe ay tena mariny itoetra ny Tomasy hoe nambaran'le mpanompon'Andriamanitra de nianatra ary nampiarako izy io tena nahita mihitsy ary zany natonga taty aoriana hitondra le filazany tsara fiainana zay hitanay izy nambaranay zay tsapanay noho izany ry havana androany ianao ola hita hoe zava-panahy mihitsy ty zavatra resahako aminao ty fa mila dingana ara-panahy koa tsy maintsy ataonao fa iresaka aminao am'ireo arena anako sarobidy reo ny anankiray voalohany indrindra ry havana mbola veriko any le hoe nandray le fanahany tao amin'ny Petera fanahy masina moa zay le filazany tsara ny Jonhs
toko faharoapolo hoe raisy ny fanahymasina de any amin'ny romana nambarako teo hoe raha misy tsy manana ny fanan'ny Kristy de tsy aza izy neditra tao amin'ny petelo manova olona io manova fihetsika io manova fomba io anatrehan'ny tenin'Andriamanitra tsy ohatran'le talohatsony tsy ohatran'le tao mitary lasa foana tsy manana tsika sahirana zao spetara nahoana ny andohetra tsika tsy resaka mitaraina ohatran'ny zanontsony io fa resaka tena fahatsapana anaty misy fa marina le tenin'Andriamanitra nefa tafiditra ao anatin'ny olona io afa miova mihitsy manova toe-panahy manova toe-tsaina any io rehavana tena tiako aperaka amintsika fa dinio tsara no fa mila fanapaha-kevitra entitra mihitsy ianao ary manova fomba fihetsika fomba fisainana mba atonga anao tena hoe nandray le fanahin'i Kristy fanahy raiso ny fanahy masina izy ary io ny tian'Andriamanitra apetraka rehavana io tsy hoe mbola hafa indray mantsy le any amin'le asan'ny apôstôly toko faharoa le hery hoentina am'izay manana tanteraka ny iraka mbola hafa le natao batisa ny fanahy feno ny fanahy masina fa le nandray manovalova alohandrindra io ny Petera de nanomboka teo am'izay miova ny Petera ary zay tian'Andriamanitra apetraka tsara fanomezana sarobidy io mba azahoantsika maneho ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty misy zavatra tena tiako aperaka aminao raha vaveo ny faharoa de tena zavatra lehibe de rehefa mandray an'io le fanahy io anao de miaraka amin'io koa le fiadanana lay Jesosy miditra ao anaty zany mametraka fiadanana tsy mampianatra fiadanana fa mametraka fiadanana ao anaty efa raha ohatra moa izy tamin'ny araka tamin'ny mpianatra jerentsika tsara fa namandalo fotoany sarotra zay le mpianatra rehefa nitsangana izy tadinao tsara tsangana Jesosy sahirana be ny Petera tamin'ny fanaratovana tsy nahazo azan-drano fa nytenen'ny tompo de jereo tsara manomboka eo am'izay mahita zava-magaga eo amin'ny lafo mpiainana andavanandro manomboka hita zava-magaga ianao eo amin'ny lafo ny rehetra misy ara-panahy ary nampiseho ny tompo hita amin'izy mbola tety ambony tany ao anatin'izao tontolo feno tebiteby zao matahotra ny olona raha niavana am'izao tsika zao miteny zao hoe misy aity arety mandringana ity misy zava-doza be deaibe ny tanotanina be deaibe ny sahirana raha korotana ny loha na tonga am'le hoe stresseny olona am'izao fotoanatsika zao eo anatreny zany indrina ny tena tian'Andriamanitra ampisehoana maneho fa mbola misy le fiadanana tena fiadanana ao anatin'ny tontolo manahirana ao anatin'zao fisehoan-javatra manahirana tsy ahitan'olona vaolana mbola misy ny fitoniana ao anaty lay fiadanana eto rehavana de fitoniana anaty fitonim-panahy are-panahy io tsy fangagana lehibe de nahazo vola be million na nahazo zao tsy zany mihitsy io fa are-panahy ao anaty io manome fitoniana lalina fiadanam-po filaminan-tsaina ary io ny tian'Andriamanitra apetraka io fanomezana sarobidy io tena nanomboka tamin'izany aravana tena lazainao ao anatiko zany misy filaminana misy fiadana be deaibe ny zavatra manahirana ndraneny ny olona miteny mana fa ianao ve tsy mba manana problema ianao ve tsy mba matahotra misy ny problema fa atao anatiko misy fitonina tsy takatra zay ary zay tian'Andriamanitra omena atsika ary anisany mba nampaharitra mihitsy teo amin'ny azakazaka zay zao io fahatsapana misy ireo fiadanana lalina tao anaty io tian'Andriamanitra apetraka fa tsy azo io raha tsy azo antoka tsara fa niditra mihitsy io Jesosy miova am'izay zany ny fiainanao miova koa ny teny alokin'ny vava tena manahirina ao de lazainao fa nampitondra fiangonana be deaibe de mbola milaza foana isika mpanara-dia Jesosy tsy riavana mpiombinaina amin'ny Jesosy sika nanomboka teo miombinaina aminy ary raha tsy miombinaina aminy ianao tsy azonao io arena sarobidy io tsy azonao io fiadanana io fa mila miombinaina aminy ianao misy toerana misy ianao misy azy lalina zay alenao misy azy satria ao anatinao ao izy sarobidy io riavana ary io indrindra ny tian'Andriamanitra nanao expérience be deaibe ao mitsapa ty fahamarinany ty ten'Andriamanitra tamin'ny toerana tany atsimotsimo tany ny profoko misy marina ve izy io mpiariko le ten'Andriamanitra iainako ny ten'Andriamanitra nahita zavatra be deaibe ao tsy mba olombelona mihitsy nampianatra zavatra be deaibe fa ten'Andriamanitra ary zay le avana tiako atolotra anao androany ary eo anatreny lay tena fitiavana lalin'Andriamanitra ao tiako ianao
ny paska ry avana dia fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany faratampony atsika zavy ianao nasehony mihitsy le fitiavana faratampony ny zanany mihitsy natolony io paska koa nampisehony Jesosy ny tena fitiavana asy ianao ny afiny ny zavatra rehetrarehetra ny afiny io ny fahoriny ny fotoana izy ny teny manao hoe raiky hoe soramiko ty kapaoko ity izy tsy zakan'le nofo nefa teny indrindra aoka ny sitrapona mo tanterahana mafy zany fitiavan'i Jesosy zany ary io fitiavana lehibe reo ravana no tian'Andriamanitra ho asehonao eto anivony ty zao ity isika matetika dia mahafinaritra atsika ny maheno an' Jesosy hoe tianao aho ataony amin'ny akanjo zany mahafinaritra atsika fa ny zavatra tian'Andriamanitra asehona koa androany manehoana ny fitiavanao an'Andriamanitra mila maneho fitiavana an'Andriamanitra koa ianao androany rehefa azonao a le digana anakireo ny tadiavin'Andriamanitra aminao dia fanehoam-pitiavana aseho anao eo amin'ny fiainanao manokana aloha voalohany indrindra ary io fanehoam-pitiavana io a zay aseho anao fanehoam-pitiavana n'Andriamanitra be dia be tsika no teny dia hoe retelirety mitetra finosy fanatiana fitiavana tsy azonao zany raha tsy miditra nitsy aloha ilay Jesosy Kristy ary mila hoentinao eto anivony ity zao to zao ity zany fa le fitiavana ary tian'Andriamanitra ho aseho anao ka tafiditra atao anatiny ty atao hoe fanehoanan'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ny fanehoam-pitiavana atolotsika an'Andriamanitra zay tiatsika taloha fanehoam-pitiavana atolotsika ny Jesosy Kristy zay nanolotra ny fiainany zao navarany ten'Andriamanitra nga menao gaga hoe mitaky fitiavana amintsika koa hoe eny tompoko o Jesosy indray mandeha raha tia ahy ianareo izy dia hitandrona ny teniko jerentsika tsara raha tia ahy ianareo dia hitandrona ny teniko teny frantsay izy dia hoe makato ny teniko manaiky ny teniko miaina ny teniko raha tia ahy ianareo zay zany tsy maintsy asehona fanehoam-pitiavana an'Andriamanitra zay fanehoam-pitiavana an' Jesosy zay mila tsika miaina am'zany aseho ary eo anatrehan'Andriamanitra ny tena anehoanao anio a eo anatrehany Andriamanitra anao makato ny teniny raha misy tia aho izy dia hitandrina ny teniko izy tandrina makato manaiky mampiatra ka raha ianao milaza fa tian'Andriamanitra kanefa tsy makato ny tenin'Andriamanitra tsy mbola tonga aminao izay ary io tenin'Andriamanitra io a veriko foana ary tena mampianatra izy eo foana sady mananatra io no manitsy ny diso manala zay tsy mety rehetra eo am'ty vata-tena tsika ty amin'ny tena matozy io no mampahiry atsika ihany koa zany io tenin'Andriamanitra io ndrendrena ny lafy ray fotsiny nalatsika dia ny fampahirizana fa rehefa nitsaketsy ny tenin'Andriamanitra tena itsanabe zany ndrendre tsy tiatsika zany ndrendre efa mitenan'io ihany koa dia hoe masika be no zany tsy liavana akatoavy ny teniko io tenin'Andriamanitra io misy mahitsy be any ny tenin'Andriamanitra hoe voaozina zay manotsy ramona akeo izy ny teny zay aperak'Andriamanitra misy fotoana zany zay tsy maintsy maezana an'Andriamanitra io ny teny mila akatoaviny zany tandremo ny teniko izy eo anatrehany zao fotoana tsy sarotra zao liavana vanao tena manahirana ty zao ty satria nalefa n'Andriamanitra zao a fanambarana fa hoavin'ny tompontsika misy zavatra be dehibe tsy voavahan'ny saina tsy voavahan'ny herin-tsaina zany tsy voavahan'ny vola tsy voavahan'ny fahefana fa tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany tandremana akatoavana no mamaha zany amin'ny fiainana satria Andriamanitra ny tompony fahefana rehetra misy zavatra tsy voavahan'ny olona ary eo indrindra manko nynay mahatonganao hoe rehefa somary moramora dia tsy ilaina aloha tena bavaka rehefa sarosary tsia na zavatra tany amin'ny kely indrindra dia akatoaviny tenin'Andriamanitra nampianatra Jesosy nampianatra zany tety ambony tany igny amin'ny zavatra madinika indrindra akatoavina ny tenin'Andriamanitra mba atonga io Andriamanitra io haneho ny mandriamanitra azy ny anankiray faharoa avana ahoana koa no hanehoana atsika fa tena tiatsika tena tiatsika io Andriamanitra io na tena tiatsika io Jesosy io nisy fantaninana koa apetraky ny tompo any tamin'ny Petera sy ireo mpianatra nanodidiny tiava ianao ry Petera fany ondrikeliko anyrasy ny ondrikeliko zany ny tian'Andriamanitra ho ataotsika
resaka zava-panao ny repetrako aminareo fa tsy resaka materiel io hoe hanoana zany zao hanoana ny anina hanoana ilainy zany fa tsy zany mihitsy tsy resako aminao ty fa ao anaty ao zava-panako nykendren'andriamanitra am'zany raha ty anareo fahano ny olokeloko andraso ny olokeloko zao vanandrenatsika zao liavana verevitra ny olona very fanantenana ny olona miraviravy-tanana ny olona inona no atolotsika manana ny olona fampahirezina hitany amin'ny fiainatsika tsy miteny zavatra maketraketraka tsy miteny zavatra manahirana tsy miteny zavatra mafy fa manolotra mihitsy teny zao meny ny ten'andriamanitra manome vaolana hatrany an-trano fahany ny olokeloko zara tory filazantsara riavana hatramin'izay de zao no ataoko mila fahanana ny ondry n'andriamanitra tsy ondroka za tsy manana ondry fa andriamanitra ny manana mila fahanana ny ondry fa reraka ara-panahy miviraviravy-tanana de alefako foana ny ten'andriamanitra mampahery ny ten'andriamanitra manao ten'andriamanitra paritaka be dehibe ao hamahanana ny ondriny Jesosy satria fanambarana ny fitiava tiako Jesosy fahany ny olokeloko andraso ny olokeloko miandry azy aisy ny tiany raha vao mitadiko leo izy somary enjakenjana ny teny ametraka aminy somary mivatambatana ny teny manitsy ny lalany eny an-dalana eny misy moa de mamola karazana hoe manamarika misy hoe zay ndray ragainy enjakenja-piteny be zany izy indraindray manitsy mitandrina ny ondry ny tompo aho miandro ny ondriny aho tsisy ondry koa za tsy manana ondry fa kosa le fitiavako azy de mangataka aminy aho hoe ombe ho ahy re tompo ny sakafo-panahy hamanako ny ondrinao tsy anano teny tsy anano sakafo fanony tompo de ny tompo no mametraka ny hafatra za zao miteny aminao zao a ny tompo no mametraka an'izao anyvalibadika be dehibe mihitsy any izy fotoana inona no ambarako ndray tompo inona no ambarako de ny tompo hoe fanony ary ny tompo mihitsy no mametraka ny teny ho anao zay neno am'izao fotoana zao ondriny Jesosy ianao tiany ianao tsy ho ketraketraka mihitsy manoloana zao fotoana tsarotra misy arety mandregana misy mosary misy fahaserana tiany tompo ianao tsy ho ketraka mihitsy fa hibanjina ny tenin'andriamanitra zay mbola afaka manova ny toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainanao manokana eo amin'ny fiainanao manokana mbola tsy miovy tenin'andriamanitra io araky nambarako taminareo teo hoe zay hitanay zay tsapanay ary ny ainanay fony zany zay mivady matramin'izao tsika miteny zao fa tsy misy afatsy ny tenin'andriamanitra raisy ny tenin'andriamanitra io fanina am'izay ny olona anisany avana tamin'ny androny Jesosy Kaleba tadidiko sara rehefa naniraka handeha anafika zanak'Israely de zao ozy izy ny Kaleba sy ozy izy Jesosy zay ketraketraka aoka izay emotra zay olona matahotahotra aoka izy emotra fa zy olona masa ary am'izao vanandro atsika zao mila fahasahinany teny sy mampahery ny olona ao anatin'ny fotoan-tsato zany tsy midika hoe de tena miadana be zany mahita zavatra be lehibe foana zany fa ao anatin'ny tontolony zao tontolo zao aho miaina mahita zavatra manahirana ao andrina nefa ny tompony teny hoe fahano ny ondrokeloko ary zao tsara any Paoly anisany anao zany e Paoly na de tao anatin'ny trano maitsy za mbola namana andreo olona taty avala mamangy azy ndray izy ndray mamana mampahery le tavela zany no te mamana ny ondry ary miandro ny ondry tsy midika mihitsy hoe efa laniny Paoly vo nampahery tsia zany mihitsy jereo koa Joba mbola tao anatiny ady sarotra ankeny naseny hoe mivavao am'izay ho an'ny sakaizanao mivavaka ao an'ny hafa zany eky fahamanana ny ondry ao anatin'ny fotoan-tsato Joba mivavaka ao an'ny hafa zany no te mamana ny ondry zavana ary zany mitira Andriamanitra ataotsika fa ao anatin' zany Andriamanitra rehefa manao zava-magaga ho anao izy aro tsara tantara Joba aro tsara tantara Paoly misy zava-magaga tsy takatry ny sainao am'izay atolotra Andriamanitra anao mama zay zavatra iverinao tsy resaka materiel ao fa resaka zava-panahy kanefa kosa manome zavatra materiel zay ilainao io Andriamanitra raha makato lay teny ianao raha manaiky ianao le tenin'Andriamanitra ary zay liava ny tian'Andriamanitra apetraka tian'Andriamanitra apetraka androany mila farapahan-kevitra mila manova toe-tsaina ianao mety efa kristianina ianao
mety efa narayan'ny tompo koa anao fa androany hovay am'izay le fisainana hovay le eritreritra aseho amin'ny olona am'izay hitan'ny olona maso hoe zany tena misy olona misy fidalana zany ndraindray hoany olona miteny fa ianao ty ve de tsy mba malala tsy mba misy problema tsy mba teziteny tsy riavana tahaka ny olona rehetra aho tahaka ny olona rehetra izahay fa eny kosa tsy manovana iny tsy amahana ny olona zany satria zay mibaiko ny tompo hoe fahano ny olo zay riavana le are-pahasoavana lehibe natolotra Andriamanitra zay le fahasoavana lehibe atolotra Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy tiany ianao am'izao vanandro zao aneo an'izany eo amin'ny mpiarabelona aneo am'izany eny amin'ny tontolo misy ianao fa mbola misy io fiadanana zay men'ny tompony mpianatra io raha tena nandray marina eo amin'ny famonjena misy fiadanana eo fa ndraindray ny saitsika ao mijery ny zava-misy mijery ny zavatra enony misofony de mikorotana tsy mora misy zao zavatra mitranga zao raha ny baiboly ho jerena fa ratsy ny olombo fito izy de nafoiziny zao iasarotra zany lalana fa azonao atrehina tsara mihitsy raha voarainao lay fanahy lay Jesosy fiainana zany avana natonga mihitsy hitory filazany tsara vo nanomboka mihitsy hoe lay Jesosy fiainana notorinao manomboka zao ho aseho anao io asehoy amin'ny olona io fa io izy hoentina miatrika ny fotoany sarotra rehetra ndraindray ohatrany tsy manaraka ny fandehana anao tamin'izao fotoana zany manao grevy ny olona mitady karama misotra fa ny andro asa ataoko efa nikeko teohatra fanjaka tanterahako foana io ary anao zany tsy mila fisotra nikeko tamin'ny tompo de zao miasa de ataoko ainao zany tsy miaraka aminay zany ianao za tsy manao grevy any fa ny any fantatro tsara eo Andriamanitra io rehefa niteny tamiko izy aza manahy miara-miaina amiko Jesosy isan'andro mahita ny fiainako isan'andro izy miady ny fakapanahy isan'andro atao anatiko Jesosy io tsapako ary io tiana Andriamanitra menao ny fanehoana an'io Jesosy nitsangana tamin'ny maty io riavana de fampisehonao ho hitan'ny olona fa manam-piadanana ianao tsy olona stressé avo zany ianao tsy olona menimenina foana ianao hoe tena ezany izy ty tsy zany mihitsy riavana fampisehona lay fiadanana fa asehoan'ny olona kosa fa velona io Jesosy io ary afaka mametraka lay fiadanana sarobidy tsy vola mankareny io tsy resaka vola amina million na milliard io fa fiadanana mihoatra noho zany apetraka ny tompo sady manome fahasalamana io manome filaminantsaina io ary manome ko fitahiny omen'Andriamanitra atsika misy zavatra be de be tian'Andriamanitra omena rehefa manomboka makatony teniny ianao rehefa manomboka mampiseho ny fitiavana azy ianao de eo am'izay Andriamanitra mandray an-tanana ny fiainanao antsiprieny mety tsy araky ny kendrenao fa omenanao zay zavatra ilainy ny fiainanao zay raha avako malala no mateny amitsy androany nankalaza reny fipasika isika fa mila seho atsika zany nitsangana tamin'ny maty io Jesosy io feny fifaliana foana feny fiderana foana ao anatin'ny fonao ao anatin'ny fo ao anatin'ny lalinao anao mideran'ny tompo ao anatiny isan'andro aseho amin'ny olona fa mitony tsara ianao ary aseho ny olona koa fa io Andriamanitra io mikarakaranao amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy tsy miovy io Andriamanitra io fa mbola io Andriamanitra io avahantsika zay riavana no afatra tiako ho zaraina aminao natery mihitsy izy io fa badika foana ina Jesosy zany matolotry ny olona ambarao amin'ny olona ozy izy le fanomezana anankiroa zay natolotry ny mpianatra sy ny mpino ny voalohany indra raiso ny fanahy tao amin'ny Petera mba atonga ny Petera faharoa am'izay ho fiainanao Petera faharoa raha de nampitaoriny io azy jerinareo izy zany ekena ianareo samy olombelona Andriamanitra tsy niova mihitsy ny Petera io manova mihitsy toetsaina toe-panahy manova ny herim-panahy tanatsika io manana fahasahina sahijoro tsara ny vavolombelona hanohatra ny fakapanahy am'izao andro be fakapanahy be kolokolo zao masany mihitsy ianao manohatra ary soran'Andriamanitra riavana be de be eny tsy betsaka loatra raha marina zay na tena nandray ny torolanina rehetra zay nomeny tompo nandritra zay fotoana zay tena mahita azy mihitsy masay izy any anatin'ireny toeram-piasana misy azy reny ary tena mijoro vavolombelona izy resy lahatra misy ny olona sasany hoe fa izy ny Andriamanitra ivavahanareo azy ianao mivavaka Jesosy fiainana ivavahako izy misy am'izao tsika miteny zao ary ny telefôny any olona reny miresaka aminy reny zay no izy zay riavana
zay mahafahantsika mitena Jesosy eny aminao lanitra ary ny tompony ampahiry atsika anao zavamagaga eo fiainatsika isan'androko izy rehefa tena ao anatinao izy manoatra no nivoro manidina ianareo ary na dia zay tsy nangatanao azy omen'Andriamanitra anao manay ilotserva marina ny hoe mahay manao mihoatra no zay heverinao izy ivavaka sika zay mafatra ny tompo anoany ry Jehovah-Andriamanitra rainay eo zay an-danitra misaotra anao a nametranao zany teny zany tatompoko misaotra anao a nametranao zany teto am-bavako zavatra ny ainako niaraka taminao ny ainanay niaraka taminao zany ary tianao naseny hoe mba zarao amin'ny olona izany ary zany anisan'ny tena nampijoro tahaka an'izao tompo Andriamanitra mangataka anao aho jereo ny fony olona tsiray avy manoloana izao voana amin'ny sarotra zao zao fera mampitebiteby noho ny arety mandringana izao fahasahiranana ara-pivelomana izao mbola tsy miovy anao ry Jesosy Kristy tompo mbola tsy miovy ny Andriamanitra anao mangataka aminao aho ampiony olona handray ireo tenireo ary ampiseho anna fahasahina ampiseho eo amin'ny fiainany omeo azy lay fitoniana lay fiadanam-po ho an'izay rehetra tenana ndray ary omeo fahasahina izy ampiseho zany eto anivony ty zao ty ampio koa izy mba hay aneo fitiavana anao Andriamanitra satria ny fitiavana zay nasianao dia tena faratampony mihitsy nanoloranao zanakao ny fitiavana zay natolotra ao Jesosy dia fanomezana ny ainao mba ampio izy hay haneo ampiseho fitiavana anao Andriamanitra ray eo araky ny teninao hoe tandremo ny teniko akotavo ny teniko mba koa amana ny ondrinao zay mandalo tao an-tsarotra koa amin'izao fotoana izao ivavaka ho an'ny ondrinao hanoro azy reny anome azy ny teny fampahirizina foana ivavaka tsy tapaka mihitsy mamana ny ondrinao zany nasero ny tanterana invady hatramin'izay ary mbola ho tanterana izy zany ka dia misaotra indrindra raha eo fa tsy hiverina foanany aminao zany afatra izany raha tsy ambinino ianao am'izay nanirahako azy misaotra raha eo voninahitra dia ho anao reriany ry Jehovah-Andriamanitra zay mipetraka amin'ny seza fiaindanany fahasoavana amin'izao fotoana izao voninahitra anao ry Jesosy Kristy zay mipetraka eo tanakavan'Andriamanitra ray zay manaraka akaiky ihany koa zao afatra izao ary mivavaka ho anay isan'andro voninahitra ihany koa anao fanamasina zay mampahery anay miaraka amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy anaovana izany miaraka izany tsy angatahako izany amen